ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana totosainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Dia faly isika ry havana ary dia misaotra n'Andriamanitra Manrakariva no mbola hahafahantsika indray miombona amin'ny alalan'izao fandaharana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa izao. Andeha hivavaka isika. Isaorana ianao Andriamanitra, isaorana ianao Jesosy, isaorana ianao fanamasina, ny fitiavanao sy ny famindraponao. Ny mbola amezanao ity fotoana ity ahafahanay miombona indray amin'ny alalan'izao fandaharana ampalalao ahy izay lalana tokony alehako eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa izao. Mangataka famindrapo sy famelan-keloka aminao zahay noho ny zavatra rehetra izay nataonay tsy hifanaraka tamin'ny sitraponao. Ary dia mangataka izay ny fanahinao masina ataovy ao anatinay hitarika anay ahatonga anay ahafantatra sy ahatakatra ny amamin'ny teninao sy ny zava-tsoraiketin'ny teninao, ahafahanay ihany koa mahafantatra ny lalana tokony alehanay satria faniliny tokotray sy fanazavana ny lalana iny teninao. Dia mitenena ao aminay tsirairay avy fa miheno zahay da io zahay tsirairay avy ao anatin'ny fandaharana sy mandritra ny andro iainanay rehetra izay ataonay rehetra androany ho voninahitra ny anaranao irery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay ny vavakay. Amen. Arak'izany dia ny fandaharana ampalalao azy lalana tokony alehako indray no arahantsika izao. Manasanao anarak'izany hatramin'ny farany dia mirahary koa izay ny azahoanao lesona vaovao sy hampitombo ny finoanao sy ny aim-panahinao amin'ny alalan'ny fiainona izao fandaharana izao. Mbola ho jerentsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Timoty faharoa toko fahaefatra ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Timoty voalohany toko fahaefatra ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy no hamakitsika azy. Eo anatren'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Mitory ny teny, mahazo tona amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Mandresy lahatra, mamporisy, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy ahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema fa angididy sofina izy dia hamory fampianarana ho azy araka amin'ny filany ary ampialany sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganongano. Fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelistra, tanterao ny fanomponao. Ray masina manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Arak'izany dia mbola ho tohizantsika ilay resaka namantsika tamin'ny heriny ilay hoe tokony tenenina moramora ny olona. Azo atao mahitsy be ilay fampianarana fa manjary manafitohana ny olona na sao dia vao maika mampiemitra ny olona. Zay izany ilay niresa namantsika tamin'iny. Fa rehefa nandray an'iny nefa ny namantsika dia tena akosa aloha resahana tsara. Akosa tsy mety ilay hoe fampianarana aholakolaka na fitenenana moramora na ilay hoe raha narina tsikelikely ny olona. Satria mazava tsara ilay voalaza hoe atombotra ny andro hoe andro farany izao. Efa tena andro farany izao, efa tena ora farany, efa segondra farany. Zay ny tenenina namantsika ka tokony tena hitsy mihitsy ny fampianarana ary tena atao mafy sy maika ny fampianarana araka amin'ny voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe mananara mafy, mampianara, tanterao ny fanomponao. Dia izao
misy ohatra mety namantsika ity. Ahoana ozy izy ny atao ary mikasika an'ireny olona zay milaza ho kristianina sy miseho kristianina ireny nefa manaraka ny fiainana tsy tokony iarahana satria hoe fandrosoana hono izany. Ao anatin'izao fotoana izao indrindra izay isiny ny heverin'ny olona fa fandrosoana no tokony vao maika hanamafisana ny fampianarana. Satria ny olona amin'izao fotoana izao na kristianina azy izy dehibe ny hoe manaraka fandrosoana hono, dia lasa manaraka ny fanaon'izao tontolo izao sy ny fomban'izao tontolo izao izay voararin'Andriamanitra, tsy ataon'ny kristianina. Ame ohatra tsika amin'ilay lazain'ilay olona, misy olona mihevitra isa kristianina, tena mpanray fanasan'ny tompo izy, mandeha makany am-piangonana soamantsara miaraka amin'ny fiangonana mivavaka izy, fa tsy fantatra izy hoe lehilahy sa vehivavy. Zay zany, tsy fantatra izy hoe lehilahy sa vehivavy. Ary raha tenenina izy dia izao ny tenenina: aza mitsara ivelany, aza izay ety ivelany jerenareo sy tsarainareo fa ny ao anatin'ny fo. Zay zany ny tenenina. Ka izao zany no tolotsaina omeny ny fanahy-masina nazavako azy nambarako aminareo. Nanaovan'Andriamanitra ny olombelona dia izao: tena samy hafa ny lehilahy sy ny vehivavy, tena tsy mitovy. Vao jerena ny olona ny nanaovan'Andriamanitra azy dia fantatra hoe iny lehilahy, iny vehivavy. Tsy misy olona izay nataon'Andriamanitra hoe vao nataon'Andriamanitra izy tonga dia tsy fantatra hoe lehilahy na vehivavy, fa fantatra avokoa ny olona rehetra, miavaka avokoa ny lahy sy ny vavy. Ary izay mihitsy ny namoron'Andriamanitra azy. Efa nanao ny olona Andriamanitra dia izao: nataony ny lehilahy dia avy eo nataony ny vehivavy, ary lahy sy vavy ny namoronany azy. Fa Andriamanitra tsy namorona ny olombelona ho sady lahy no vavy, na namorona ny olona ho sarim-bavy na sarin-dahy. Ka raha tenenina ny olona ka miteny an'izany hoe aza mijery ny ivelany na mitsara ivelany, fa ny ao anatin'ny fo no mitondra azy. Fa zay kristianina ny ao am-ponay dia izao: ny fanehoanao fa kristianina ianao dia ny fanekenao sy ny fankatoavanao an'Andriamanitra, fankasitrahanao an'Andriamanitra, fisaorana anao an'Andriamanitra, fanomezanao voninahitra an'Andriamanitra noho ny nanaovany anao. Zay aloha voalohany indrindra, ny fanehoanao maha-kristianina anao zany dia izay: fankatoavanao, fanomezanao voninahitra, fisaoranao an'Andriamanitra, fanekenao an'Andriamanitra. Ka raha kristianina ianao dia tokony manaiky ny nanaovan'Andriamanitra anao ho lehilahy na vehivavy. Dia ny fanomezanao voninahitra an'Andriamanitra dia ny fanehoanao hoe zao no nanaovan'Andriamanitra, zao lehilahy zao no nanaovan'Andriamanitra, manaika, mankatoa, mankasitaka ary manome voninahitra an'Andriamanitra ma Andriamanitra azy ka nanaovany aho ohatr'izao hita maso zao. Dia tokony ho zay no ao am-pony. Ka raha izay no ao am-pony, fankatoavany n'Andriamanitra sy fanekeny ny nanaovan'Andriamanitra azy no ao am-pony, dia avoaka ny asehony ety ivelany koa zay. Fa tsy misy olona mahay manao zavatra anankiroa mifanohitra izany hoe ny ao am-pony mankatoa an'Andriamanitra fa miseho ety ivelany manohitra an'Andriamanitra. Ohatran'ny hoe vao maika mihamafy ve ilay fampianarana sy ilay zavatra ambara. Ary mazava tsara voalaza ny tompo teto hoe ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana, tsy zakan'ny olona ny fampianarana ka hitenenana aminy ve hoe lehilahy izy dia ataovy tena miseho ety ivelany fa tena lehilahy izy. Ny namoronan'Andriamanitra azy ho lehilahy dia miavaka amin'ny vehivavy, dia tokony hiavaka amin'ny vehivavy ny fijery azy ety ivelany,
na makaiza izy na makaiza, indrindra fa izy makany am-piangonana. Tsy tokony haneho zavatra anankiroa samihafa ny ety ivelany sy ny ao am-pory vahoakan'Andriamanitra. Tokony tena hita tsara mihitsy hoe ny ao am-po avoaka, fankatoavana sy fankasitrahana, fisaorana, fiderana, fanekena an'Andriamanitra. Dia izay no aseho ety ivelany. Mino fa sika tsara zany. Fa tsy tokony fanohitra velivelo eny ety ivelany manaraka ny fandrosoana sy manaraka izay tiana atao, fa ny ao anatiny manaiky sy mankatoa an'Andriamanitra. Tsy vitanao zany, tsy misy mahavita an'izany na iza na iza. Misy olona anankiray hitan'ny masonay, manana zanaka izy, zanany lahy, kristianina, zay miferitreretany azy satria mpandray fanasany tompo koa io tovolahy io. Fa ny ray aman-dreniny indrindra moa fa ny reniny zany dia tena vakivafa hoe tsy hitako izay tenenana an'iny, tsy hitako intsony izay tenenana an'iny. Fa rehefa tenenina izy dia zao ny tenenina hoe aza mitsara ivelany nareo. Fa ny ao am-ponay tena kristianina. Satria ny antony dia zao, mpandray fanasany tompo ilay zanany mazoto ihany. Aleo ataoko hoe ihany satria tsy tena amin'ilay tena hoe tena mafana fo, mazoto ihany amin'ny fandehanana mamonjy fiangonana sy fiaraha-mivavaka. Fa ny paoziny amin'izany na ny paoziny andavanandro na ny paoziny rehefa lahady makany am-piangonana, manao azafady amin'ilay fomba fiteny hoe mitovy amin'ireny paozina jilamboto ireny mihitsy, mitovy amin'ireny. Aleo fotsiny ameko ohatra nareo hoe manao kavinila izy dia mivono ilay lokony maromaro isan-karazany ireny dia mandeha makany am-piangonana izy ny pataloha lava ataony anaty fa ny sorta no ataony ivelany. Eritrereto amin'izany ange aleo tsika hijery ten'Andriamanitra anankiray ilazana hoe ahoana ny tokony ho paozy sy fomba fitafy makany am-piangonana raha idera an'Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra maromaro manko izay voalaza fa tokony nehoan'ny olona ny fomba fitafy sy ny fomba fihaingony mandeha makany amin'ny tranon'Andriamanitra sy midera an'Andriamanitra sy manao ny asan'Andriamanitra. Ka aleo ny tenin'Andriamanitra no lazaina dia amin'izay tsika mandinika sy manitsy ny fombantsika. Andeha ohatra ho jerevantsika ny tantara voalohany toko fa 9 dia ny andininy fa 720 eo tapany farany eo. Miako feonatrehan'i Jehova amin'ny fihaingona masina. Zay anankiray zay. Miako feonatrehan'i Jehova amin'ny fihaingona masina. Anankiray zay. Ny faharoa tantara faharoa toko fa 20 fa 120. Ataontsika lavalava ty ankiray ty. Ary rehefa niara ny hevitra tamin'ny olona, tamin'ny olona izy dia nanendrim-pihira ho an'i Jehova idera amin'ny fihaingona masina. Nanendrim-pihira ho an'i Jehova amin'ny fihaingona masina. Salamy toko fa 720. Salamy fa 720 ny andininy faharoa. Omeo ho an'i Jehova ny voninahitry ny anarany, miako feonatrehan'i Jehova amin'ny fihaingona masina. Tohizantsika ihany. Salamy fa 430 ny andininy 470 ny andininy fahasivy. Miako feonatrehan'i Jehova amin'ny fihaingona masina, mango vita eo anatrehan'ny tany rehetra. Salamy fa 100 ny andininy fahatelo. Eo amin'ny alova vakiana daholo. Ny olona dia mazoto na ny olon-tena amin'ny andro anafianao amin'ny fihaingona masina tahaka ny
antoteraky ny maraina ho anao ny zatovo, mazoto amin'ny fiaingona, amin'ny anafianao azy amin'ny fiaingona masina. Zany no ten'Andriamanitra vitsivitsy be dia be mbola maro fa zay aloha no ilazana. Raha ny tena izy zany dia zao fiaingona masina, akanjo voatokana, akanjo manokana no entina makeo anatrehan'Andriamanitra, manana fahamasinana, mendrika, manome voninahitra an'Andriamanitra, maneho ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra. Tsy hoe kory hoe tsy maintsy tokanana sy hamasinina avokoa ny fitafiana rehetra izay anaovan'ny olona mankany am-piangonana, tsy zany, fa anjaran'ny olona no mandinika sy mamakafaka, mandalina, mijery tsara hoe mendrika ny voninahitr'Andriamanitra ve izao fitafiana izay anaovako izao, izao paoziko izao, izao toetrako izao, ary mifanaraka ve ny toetrako sy ny fomba fitafiko sy ny fomba fiaingoko, ny fomba fisehoko ivelany sy anatiny ve mifanaraka amin'ny maha kristianina tsara sa manao ahoana. Zany anie no andinihana tsara ny ten'Andriamanitra ary mazava tsara ilay nambaran'i Jesoa Kristy any amin'ny Jaona, filazantsara sy loatra amin'ny Jaona 4:9-11 hoe raha maharitra miteniko ianareo dia ho mpianatra tokoa, ka ny olona izay mandinika, mianatra, maharitra, mankatoa ny tenin'i Jesoa Kristy dia zao mianatra dia mankatoa izay fampianarana nataony, manaraka ny voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra, manompo an'i Jehovah ny fiaingona masina. Aza atao hitan'ny olona hoe kristianina ianao nefa ny fomba fitafinao mifanohitra amin'ny maha kristianina, mampieritreritra ary mampiady hevitra ny olona mihitsy ny fandrosoana sy ny resaka fitafiana eo anatrehan'ny maha kristianina antsika ry havana. Dia izao dia io tsara, aza vela isy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy na dia kely aza, fa mieza mandrakariva manaraka ny ten'Andriamanitra dia dino tsara hoe mifanaraka amin'ny maha kristianina avy, mifanaraka amin'ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra ve izao zavatra ataoko sy iainako, izao fomba fitafiko sy fomba fisehoko eo anatrehan'Andriamanitra izao. Voalaza teo amin'ny Salamo teo nanendrim-pihira amin'ny fiaingona masina, izany hoe ny atoko mpihira indrindra zany dia anisany voaresaka manokana, io atoko mpihira hoe manendrim-pihira amin'ny fiaingona masina. Izay mahatonga ny atoko mpihira manao andreny fanamiana manokana hoentina manao ny asa fanompoana amin'ny fideranan'Andriamanitra ireny. Ary izany no mahatonga ny manana anjara fanompoana rehetra ao amin'ny fiangonana manana fanamiana manokana avokoa rehefa makany am-piangonana. Ny sapana rehetra, ny mpanompon'Andriamanitra rehetra samy manana fanamiana masina ary no hamasinina notokanana avokoa ireny mba hoentina maneho ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahatsaranaandriamanitra, hoentina midera sy mankalaza an'Andriamanitra. Fa misy mampalahelo, misy mahasosotra, mba tsy ilazana hoe mahatsiravina mihitsy ao anatin'ireny atoko mpihira ireny, milaza izy fa tena kristianina,
mpikambana ny tokopira. Fa ny fomba fitafiny sy ny fomba fisehony mampiseto hoe ohatr'izany ve. Notezaina tamin'inona ireny olona ireny dia lasa kristianina, dia lasa atokopira, lasa koralina. Mampalahelo. Ny fomba fisehony, ny heti-volo, ny kavina sy ny karazany efa tsy resahana, ny fomba fitafy mamenatr'olona. Iza zany no ndrasana hanitsy an'ireny, dia amin'ny fomba ahoana no hantsiana an'ireny olona ireny? Mampalahelo a. Ary raha ohatra ve ka ao anatin'ny fiangonana no ohatra hoe ny lehilahy rehetra ao anatin'ny atokopira amin'ny fiangonana anankiray manao ohatran'ireny daholo, mety hanahoana ary izany fiangonana izany sy ny fiainan'izany fiangonana izany? Mety ho zaka ny fiangonana ve izany? Dia mbola hisiteny ve hoe tena fiangonana kristianina izany? Dia maninona nefa raha anankiray, maninona ny tsisy miteny, maninona ny tsisy manitsy, maninona no ekena? Izany hoe raha olona anankiray ve no mania, tsy mampaninona? Sanatria raha olona anankiray ve no very, tsy mampaninona ve? Fa taddio tsara fa ny tompo nanao fanoharana. Misy olona manana ondry zato, raha very ny anankiray avelany ny efatra ny sivy amby sivifolo dia tadiavina ilay anankiray. Izany hoe ny ao amin'i Jesosy Kristy, ny ao amin'Andriamanitra tsy ekeny ny sin'ny anankiray very. Fa eo anatrehan'ny fiangonana, ireny sasatsasany maningana ireny, maninona ny tsy ahitsy izy ireny? Mety ho betsaka indray izao tafitohana mihaino an'izany, mety ho betsaka ny tezitra mihaino an'izany, fa tsy mampaninona izany. Fa ny olona anie betsaka ny tafitohana amin'ny fanambarana ny marina, ny fanambarana ny ten'Andriamanitra, dia lasa mivily. Ary voalaza tsara izay ilay tsy fahazakana ny fampianarana tsy misy kilema. Ny ampianarina eto amin'ity onjam-peo ity dia izao, ny ahatonga ny tsirairay avy tena mijoro amin'ny maha kristianina azy, tena mijoro amin'ny maha mpanompon'Andriamanitra azy, tena mijoro amin'ny maha olom-boafidin'Andriamanitra azy, amin'ny maha zanak'Andriamanitra azy. Izay ny tanjona an-kendrena. Fa tsy misy olona miseho amin'ny endrika roa izany, hoe sady kristianina no jentilisa. Ny jentilisa dia manao ny fanaon'izao tontolo izao, manao ny fanaony jentilisa. Efa niresahana tany aloha izany hoe amp'izay ny andro lasa nanaovana fanaony jentilisa. Radinihana sy heverina alalinina dia izao. Marina ilay teny Jesosy Kristy hoe vitsy no hovonjena. Vitsy. Marina tsoina fa vitsy ny fidiana. Ary betsaka mitady hiditra fa vitsy no tafiditra. Satria ireny olona rehetra ireny dia te hiditra fantsakany lanitra, fa maninona? Resy ny fakapana, resy voasariky ny fombafomba sy fiainan'izao tontolo izao, izay verina fa fandrosoana, dia lasa manao fomba toetra mifanohitra amin'izay tokony ho maha-tena kristianina. Ohatran'ny hoe kristianina fa tsy tena kristianina. Izany ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ka izao samy manana filazany ny mpihaino radio Voamasoa. Aza tenenina mafy loatra ny olona, fa teneno moramora ny olona mba tsy hanafitoana azy na hampiverin-dalana azy. Izay ny voalazan'ny olona sasany. Fa ny sasany miteny, ny hafa indray miteny. Tena mila ampianarina maika ny olona, mila hitsy maika sy haingana ny olona, ary mila hitsy ampianarina amin'ny tena izy mivantana. Ny tena atao eto amin'ity fanarahana ity dia izao tena ilay manitsy, tena mivantana tokoa. Raha ny tenanay manokana, ny tenako manokana, za tsy mpitandrina. Fa matetika ny mpitandrina, raha manao fampianarana mahitsy ohatr'izany dia efa nolazaiko tany aloha,
le hoe ampitahorin'ny olona dia rahonan'ny olona. Zany ange zavatra anisany mampalahelo. Tena kristianina ve no ahitsy sy ampianarina? Hitoriana tena Andriamanitra dia mahavita mandrao anampitandrina. Tsy tena kristianina izany. Ka izany no hoe atao mahitsy ny fampianarana hoe ny tena kristianina izao ny toetrany, izao ny fisehony, izao ny fiaingony dia tokony ho mifanaraka amin'ny izay ny ao am-pony. Ny ao am-po tsy maintsy mitovy amin'izay mivoaka ety ivelany. Fa tsy hisy olona hoe ny ao am-pony tia akanjo menamena fa akanjo maintimainty ny anaovany. Tsy misy olona ny ao am-pony kristianina fa ny fomba fitafiny gentilisa, fomba fiainany gentilisa. Tsy misy an'izany. Aoka ahitsy ny fampianarana. Ary aoka samy hazaka ny fampianarana, tsy misy kilema ny tena kristianina sy ny tena zanak'Andriamanitra sy ny tena mpanompon'Andriamanitra. Mivavaka isika. Misaotra Jesosy noho ny tolotsaina izay omenao ahafahana mampita ny hafatrao, ahafahana mampita ny teninao ho an'ny mpiaino rehetra. Tahiny mpiaino rehetra mba hahazo aina amin'izany fa tsy ho tafotoana na angadidy sofina amin'izany. Fa samy andinika sy eritreritra andiny tena dia anitsy izay hita fa diso sy tsy mety sy tsy mendrika rehetra amin'ny fanomponanao. Dia hanana fahamasinana tanteraka sy toetra masina tanteraka izahay. Tahiny mpiaino rehetra amin'ny fiainana andavanandro sy amin'ny lafiny rehetra, amin'ny zavatra rehetra. Ho ambinina sy ho salama ny tsirairay avy. Angatahana amin'ny anaran'i Jesoa Kristy izany mivavaka izany, ho anao voninahitra mandrakizay. Amen. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-tsain'ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.